Taorian'ny fionany tamin'ny filoha Frantsay, nitsidika ny varotra fampirantiana ireo vokatra vita malagasy izay tanterahany ao amin'ny masoivon'i Madagasikara ao Paris ny filoham-pirenena. Niaona sy nitafa tamin'ireo malagasy ampelezana ao Frantsa, tao amin'ny masoivon'i Madagasikara ao Paris ihany koa izy omaly. Nambaran'ny filoham-pirenena fa iroso ihany koa ny fandaminana ahafahan'ireo malagasy monina ao Frantsa handray anjara amin'ny fifidianana ny taona 2024. No mafisy ny favoninaharitra lehibe ho an'ny Madagasikara ny fanasana azy ho vahiny manakaja nandritry ny fionana lehibe no karakarainy ny MEDEF ireny, ary tsy kely soroka ny fitondram-panjakana izay tarihiny hitondra avo ny anaran'ny Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Nozaraina tamin'ireo mpiray tanindrazana ireo ihany koa ireo tetikasa lehibe apetraka ho fampandrosoana ny Madagasikara, ka isan'izany ny eo amin'ny sehatry ny fitaterana, ny fahasalamana, ny tetikasa miami sy ny fampandrosoana ny faritra any Atsimon'ny Nosy. Nisaotra ireto mpiray tanindrazana tonga marobe naneho firaisan-kina nandritra izao fionana izao ny filoham-pirenena. Tsy aivina, tonga nanatrika ity fionam-ben'ny malagasy ampelezana tao Frantsay ity avokoa ireo malagasy avy any amin'ny lafivalon'ny Frantsa, teo ihany koa ireo malagasy avy amin'ny firenena Eoropeanina hafa toa ny Belzika sy Italia.